faritra roa aty amin'ny tapany atsimony Nosy no nahitana Andiambalala tsy nianjela araka izany fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena ny fipina ary ny jono fa tonga dia nandefa angidy avy hatrany hanafainganana ny famonoana ireo biby panimba voly ireo. Komina maromaro ao anatin'ny faritra Anosy sy Androy no nanomboana ny asa famonoana valala amin'ity faritra ity. 700 hektara araka izany no voatondraka fanafody tao anatin'ny Ray Ora Monja. Araka izao hitantsika zao zany dia efa mandray ny fanjakana sady manao prospection no manao traitement amin'ny alalan'ny hélicoptère. Marihana fa ray alina litatra no fanafody hatokana amin'izany io dia hanaovana traitement na ray alina hektara atao amin'ny faritra anankiroa reo. Afa-pasarana araka izany ireo atantsaha aty antoerana. Saorana ny fanjakana raha misy fitodiha ty faritsy misy anay. Fandraty tiritirindraha izao mba hotsongoegny hambolembolegny izy zay ty fahavalo valala ka naho mba mitoliky ty fanjakana hanampitsy io le saora ay. No mafisy ny tale general ny ivotoerana famonoana valala eto Madagasikara atsany ny fahavononan'ireo ekipa mpamony valala sy ny fampiasana ireo fitaovana.